Salam salam la famille, c'est votre boy Real. Manao Nadol. Ti vidéo ti mo zany de ataoko amin'ny malagasy official mba maromaro kokoa ny olona ahazo ny zavatra tiako tenenina. Tonga soa eto farafangana tapitanana farafangana mo zany ity vidéo eto amin'ny écran ty ny sary nalefan'ny dokotera Rasoa Takatrandro tamin'ny Maly manamarika an'izay ary tao anatin'le sary de ohatrany hoe visy kely le olona ary niary mo zany tena ko hoe ary nandiso misy hoe sy nino zany hoe tena nisy le izy kinazo rehefa natorony tena nisy nandefa an'le izy tamin'ny alina ary ny fo maraina mo zany nahita ny rohy na hoe lien nalefan'ny olona tampoka ary de yara ozy resiketo mo zany de hoteneniko anareo hoe ahoana ny fomba fahitako an'ity zava-misy tao amin'ny renivohiparitry ny faritra Simoasinana an'ity ndahoary eto aloha zany teneniko any ho an'izay mbola sy tany amin'ny faritra Simoasinana amin'ny faritra Simoasinana tomboko ho an'ny lehibe ny faritra ny foibe ny faritra Simoasinana moa zany dia ao farafangana tanàna farafangana dia sy mila mandeha lavitra fa ao eo amin'ny tanàna ihany eo atapy-tanàna ihany de efa misy plage izay antsoina hoe amoron-drano moa zany ao amin'ny ilany akavia ny reto olona manao filaharana reto. Io moa zany io trano mizoro atsangana mbola en construction io trano fosy io zao zany farafangana zao farafangana Atsiavananatsy misy ny tanànany Tanambao de atso amin'ny akavia ny reto olona reto misy ny tanàna antsona hoe Vangaindrano kely fokotaniny Vangaindrano kely ao tsinana ao amin'ny akavia. Atreto aloha efa nahita pancarte Niasy efa maherin'ny folo zay atao anatin'le vidéo efa maherin'ny folo Niasy akoatra Niasy mahita fanambiny fikambanana TGV ary ny sariny any Razoelina eny amin'ny t-shirt n'olona sy haiko hoe iza sara le olona misy an'le izy teo ohatra misy sarina Andriamatoa any Razoelina maromaro eny amin'ny akanjon'jareo. Reo moa zany izy roa mianadahy reo ny député voafidy tany amin'ny faritra Simoasinana. Inona soratra amin'ny pancarte hoe TGV farafangana tsy haiko sara fikambanam-behivavy TGV miaraka farafangana tsy haiko sara inona le izy hoe maro anisa le olona miaraka amin'ny drapeau misy nefa rehefa tonga ny 9 jiona tsy mbola nahita olona nitondra ohatra hoe sainam-pirenena malagasy fa ohatry zao na misy rehefa tonga ny amin'ny filatrona tonga reny amin'ny 26 juin zava-misy moa zany de tenenina de raha zay resika ihany mandeha lavitra be mihitsy zareo zany raha distance vitan'jareo tamin'le sary hitako voalohany teo manapatonga ty amin'io sary mipoitra io efa ampy amin'ny 4 à 5 km. Eo moa zany mbola miverina amoron-drano eny misy le sary ngamba hovovanjareo fakana izy hovovanjareo fa misy toerana miverina zany mbola am'le amoron-drano indray mandeha io sary mipoitra io eto ngamba hita sara le hoe le zavatra misoratra am'le pancarte satria sy hitasika tsara manko le teo hoe fikambanana iza sara hoe eto ary fikambanam-behivavy TGV miaraka
na ny mora na ny mora farafangana na ny mora hony tsy dia azoko inona ny tia teneny amin'ilay izy Austral hôtel Austral moa zany io aoriana io moa zany ny hôtel farany ngeda ao farafangana eo amin'ny ohatran'ny raha sy diso eo amin'ny 2 étages eo izy io sy hoe diso moa zany fa tena 2 étages io ary any amin'ny faratampony any moa zany sazy idiran'olona ny terasy fa fitaizana alika faly misy ange ny olona zany faly misy ny olona mbola miverina eo amin'ny sy hoe mitohy le filatrona de hoe mandeha any fa misy toerana matetika miverimberina anatin'le image erreuran'le mpanao montage ngamba zany mandalo efa eto amin'ny feno arivo esy akavanany esy moa zany misy ny fiangonan'ny katolika io zao aloha io toerana io alohan'le hitongavana ary amin'ny amoron-drano ary amin'ny plage zay matetika miverimberina teo io ambany io le sariny Andrazoelina le teneniko teo sariny Andriamatoa Andrazoelina aiza sara hoe toerana ao amin'ny aba io toerana io eny amoron-drano eny any io hôtel izay anaty isan'ny efa ela be nisian'izy io feno bengalo dolo reny trano hitanareo mitafo eny falafa moa zany le vidéo inona moa zany natonga na anjery an'le sady amoaka ny hevitra mahakasika an'le izy sara le mahita olona faly aloha sara foana mahita ny olona faly farafangana io araka teneniko teo izy ny lehibe chef lieu ny faritra Simosinana zany hoe amin'io Simosinana io zany misy ao farafangana ao Vangaindrano ao Midongy Atsimo ao misy misy tanàna maromaro zay ngedangeda ihany zany ao anatin'io fa farafangana zany ny chef lieu an'le izy Ambohigoka adiniko inona ny tiako tenenina eto amin'ity toe-zavatra ity deja aloha zany raha ohatra hoe jerena doly ampitana amin'ireo faritra zany hoe chef lieu ny faritra hafa zay mipetraka amin'ny Morosiraka dia farafangana ihany no sy manana port sy manana seranatsambo raha ohatra hitena hoe faritra Anosy de manana Fort Dauphin manana seranatsambo tsara tena ny faritra Toliara manana tsara tena ho an'ny Morodava manana tsara tena ny Majunga manana seranatsambo tena Andego efa fantatr'olona rehetra fa manana Nosy be fantatr'olona rehetra fa manana Tamatave fantatr'olona rehetra fa manana eny katrany Brickaville iny ary mbola manana inona mahatonga na miteny an'izay resaka port zay moa zany de anaty isan'ny mijouer rôle kokoa ny resaka import surtout moa zany ny export amin'ny fandrosoan'ny faritra anankiray ray moa zany iny
mba inona moa zany zavatra vitany fanjakana ho an'ny to faritra ho an'ny ho an'ny lehibe ny faritra ny Asimo Asinana moa zany ho an'ny farafangana hatreto. Raha misy aloha zany toerana tanàna fantako indrindra eto Madagasikara na de hoe marobe ihany tanàna fantako tsara zay mipetrahako fa Farakangana moa zany dia efa 20 taona mahery ny tantaram-pitiavana izy Farafangana ary amin'ny tanànan'ny Farafangana tomboka dia sisy asa, sisy industrie zany hoe orinasa amin'ny firon'ny fanjakana misy mba ho famoronana asa ho an'ny vahoaka. Ny olona miasa, ny olona zany hoe raha ny fari-piainana aloha zany dia anaty isany raha sy voalohany angamba de faharoa amin'ny faramora fiainana ery Madagasikara satria amin'izay sy fisiana asa zay. Fa saingy eo amin'ny lafiny asa sisy zay asa zay ary ny akamaroan'ny vahoaka, ny akamaroan'ny vahoaka dia izay manana asa moa zany de soit izay le olona miasa amin'ny fanjakana, soit izay le olona miasa amin'ny telma, soit le olona miasa amin'ny reny organisation internationale sy ny tariny reny. Fa sisy misy hoe ohatra raha hiteny fotsiny aho hoe Sotema zao ohatra ny any Majunga, raha ohatra hoe hiteny fotsiny ohatra hoe Socoma reny industrie rehetra reny zany anefa raha ny tena fiveloman'ny akamaroan'ny mponina amin'ny tena moa zany akamaroan'ny mponina satria fantatsika rehetra na de misy ara ny andrenivohitra ny ambanivohitra foana maro anisa mpamboly ny akamaroan'ny olona ary ny vokatra de misy kokoa amin'io tanàna io fa saingy sisy an'izay orinasa forona zay. Misy teny zao ny olona hoe vita ny lalana tomboka de efa misy teti-bola natokany Banque mondiale ho fanaovana ny lalana rehetra eran'izao tontolo zao ary matoa mbola sy vita ny lalana ao amin'ny tanàna anankiray surtout tanàn-dehibe ohatran'ny Faravangana de nisy mpitondra teo zay nangalatra an'le izy sy miaccuse olona fa fahamarinana zany. Inona moa zany le hoe le manakopakopa drapeau koa ngamba somary nankarary anazy satria inona zavaiko anareo no mahatonga an'le izy hoe mankara zao inona mankarary anahy kokoa an'le izy ekeko hoe ny akamaroan'ny olona mi tonga eo fotsiny iassiste mba hoe ho azo vola kely ho isy fizarana zavatra rehefa eo fa saingy le drapeau raha ohatra ve nasina andro fotsiny ohatra tenenina hoe rapiso ny olona rehetra egna mba mitondra drapeau ho am'izao fizaliana manjoa asika zao lasa vazarina ngely izy zay moa zany maharasy le lasa fazarina zany hoe le fahantrana hoe gasy mantra de lasa hoe zarina am'izay anefa ny olona amin'ny firenen-kafa nefa sy manaiky an'izay fa ho atsika le izy mampalahelo fa vitasika manaiky an'le izy ohatra hoe misy andro ray ve ho atokana ho anaovana ohatry zao hoe ny olona rehetra mandefa annonce hoe samy mitondra drapeau rapisy zay olona mivoaka de isy olona vitanao ohatry zao ve sisa na amin'ny 19 jona reny ara sisy mitondra sainam-pirenena de ahofahofa ohatry zao sisy olona mitondra sirairay moa zany de hoe ahofahofa any fotsiny ana am'le izy akoatran'izay koa le hoe ohatrany hoe sous forme na propagande ihany le izy satria nisy sarin'olona teo zay moa zany hoe misy lalàna foana nge mifeny zavadrehetra lalàna foana fe zavadrehetra de raha ohatra hoe misy sarin'olona zany potra amin'ny ohatra ny sariny Andriamatoa Rajoelina teo de miendrika ho fampelezan-kevitra le izy izay fampelezan-kevitra zay nefa sy azo atao mandavataona fa misy fehim-potoana ahafahana manao an'le fampelezan-kevitra sy de fantako tsara moa zany inona ny antony nanaovana an'io défilé io fa saingy ny tenako dia hiteny fotsiny hoe raha ohatra hoe zay le izy hoe eny e kena sisy vola misy moa zany any tena sisy vola ary sisy asa za teo misy ny tena le izy ho anareo zay mpanao vacances moa zany de manasa anareo hanao vacances any Farafangana fa any ny
toe-piainana moa zany ny tena hoe mora fiainana kokoa era Madagascar ohatra hoe ianao vacances ianao maro be plage any ny sakafo moa zany ohatra hoe tonga amin'ny fotoanan'ny litchi ny akamaroan'ny litchi avy any Dôly mahafaka mi-expériencer anao mandeha any dia mihinana zany litchi zany eny amboniny azy eny amin'ny fotony azo atao sara zany ohatra hoe ianao tonga any fa anatra kely fotsiny ho an'ny sy hoe farany joky sy hoe zany tonga lafatra fa saingy ny problème zavatra ohatry zao manko mahita ny ankizy kely zay mbola sy manao politika sy manatsiny sy maninina izy fa mijery hoe misy olona maro be miaraka amin'ny sainam-pirenena sy sainam-pirenena moa zany fa saina orange sisy amin'ny teny gasy moa zany orange zany volomboasary ngamba nanao anjareo anazy zay nene ohatrany tsy de anarina loko le volomboasary fa ndeha atao hoe orange misy hoe saina orange de ahofahofan'olona maro de mivolony olona maro de automatika ny akamaroan'ny ankizy kely voasitona amin'izay zavatra zay sy mametraka fandinina koa inona marina moa zavatra mipetraka eto amin'ny firenena sara marina fa nyteniko sy manao politika fa olo-pirenena malagasy dia maneho ny heviny amin'ny zava-misy ary raha niaino ny vidéo ny olona rehetra de sy nitenin-drasy misy nanomboka amin'ny voalohany hatramin'ny farany ary naty isampahay lalàna koa moa zany tena sy hitako ny zavatra nataoko nandika lalàna teo fa ohatrohatran'izay le izy dia manentana asika moa zany mba hoe anitina foana zavatra azo atao zany mandroso zany ary miainga amin'ny vahoaka le izy fa sy miainga amin'ny mpitondra saroy fa reo olona mpitondra reo olona fidisiky reo zay vao tonga tamin'io toerana io zay de mahazo tontolo de bonne journée Ruil